mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Faly miarabantsika tsy avindray tonga eto amin'ny lesona ho an'ny lehibe amin'ity alarobia ity ary manona fahasavan'ny tompo amintsika izay manaraka izao fandarana izao. Ny rina dia hitondra vokatsoa antsika mandrakariva ny ten'Andriamanitra. Alohan-derantsika ny amin'izany ary dia hivavaka. Andriamanitra tsara indrindra mbola fifaliana ho anay hatrany, ny miantso ny anaranao ankehitriny, mampantrano anao izahay, miantso ny anaranao mba hiasanao amin'ny fiainanay. Tompo ampahalalao ny fahamarinana avy aminao izahay, ka tsy ho very ny amin'ny fisainana izao tontolo izao, fa hibanjina zavatra lavitra mihoatra ny zavatra hitanay. Ka dia fitino ary omeo hery ny tsirairay avy izay mihaino izao fandarana izao, mba votom-panahy, hitombo fahalalana ary hitombo finoananao aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe mampahafantatra Andriamanitra vaovao. Mampahafantatra Andriamanitra vaovao. Tohizantsika ny fianarana ny nataon'i Paoly tao Atène zany, raha nijery isika omaly mikasika an'ilay fampahafantarana nataon'i Paoly an'ilay momba an'ilay Andriamanitra izay tsy fantatra. Rehefa nahazo ny fahalianan'ireo mpandinika tao Atène manko Paoly dia nampitodika ny mpiaino azy ao amin'io Andriamanitra ny lanitra. Namperitreritra ireto vahoaka liana tamin'ny zava-panahaka nanorina alitara ho an'Andriamanitra tsy fantatry reto. Ny tenin'i Paoly dia ny amin'ilay Andriamanitra izay pahary izay tsy mila ninonninona avy amin'ny olombelona fa manome izay ilain'izy ireo kosa. Ho an'ny kolontsaina izay votin'ny lovatsofina Grika izay mampianatra fa Andriamanitra hozy izy dia manana toetra tsy ampoiziny, tia tena, loza be, dia mampieritreritra sy mahavariana tokoa ny momba ny zan'Andriamanitra lazain'i Paoly izany. Nanao ny dingana voalohany nakeo amin'ilay Andriamanitra fitiavana izao ireo lehilahy tao Areopago ireo, ary io Andriamanitra tsy fantatr'izy ireo io, azo fantarina ihany ny momba azy, sady izy raha teo koa manirina ho fantatr'izy ireo. Azo inoana fa niresaka maharitra kokoa i Paoly tao Areopago ary tsy arak'izay teny ny tanteriny lioka ao amin'io tantara io fotsiny, fa mety ho noho ny tsy fahampian'ny toerana dia naleon'ny lioka namintina ny lohatenin'ny Paoly sy ny lahateny nataony tao. Raha izany ary no izy ireto misy hevitra, ireo hevitra tsirairay izay efa novakitsika hatreo dia mety ho efa nifakafakain'i Paoly amin'ny Atsipiriana azy, koa ho zarazaraintsika arak'ireto hevitra reto io lahatenin'ny Paoly io. Zaraintsika ho lafin-javatra 5 dia ny voalohany ny deran'ny toe-tsaina ara-panahy sy noho ny fahatsoram-po izay nananan'izy ireo tamin'ny fotoana io Paoly. Faharoa manarak'izany dia nasehony fa afaka mandinika ny finoan'izy ireo izy ary nahita avy tamin'izay ny anarany zavatra sasatsasany izay nomeny haja ihany koa. Fahatelo avy eo dia nolazainy azy ireo ny zavatra manokana izay hitany nandritra ny fandinihana ny fivavahan'izy ireo, izay neken'izy ireo fa tsy takany tokoa. Fa efatra tao aorianan'izany dia naneho lavi-toetra an'Andriamanitra izay fantany fa tena ilain'izy ireo indrindra izy, dia ny hoe misy Andriamanitra ary izy dia tia azy ireo sady tsy lavitra akory. Fa 5 farany dia teo am-pamarana ny lahateny dia nampitanjona azy ireo Paoly ny amin'ny vokatry ny fandavana ny fahalalànan'io Andriamanitra izay tsy mbola fantatr'izy ireo io. Nentin'i Paoly lavitra arak'izany izay azony natao izy ireo niainga tamin'ny zavatra fantany momba ny finoan'izy ireo. Raha vitany ny nitondra azy ireo lavitra toy izany dia efa fandrosoana tena tsara tokoa izany. Maro ny firesahan'i Paoly amin'ny tontolo nohariana sy momba an'Andriamanitra amin'ny mampamorona azy rehefa mandresy lahatra tokoa izy, ary aoka izay fomba firesaka, izay fomba
fahatsapana ny amin'ny ainan'ny hafa izay no hoentsika ihany koa mizara ny fahasoavan'ny tompo amin'ireny olona izay tsy manam-pahalalàn'Andriamanitra ireny. Izany hoe tsy maika ny animbazimba, ny aniratsira amin'ny ireo andriamantsy izay tompon'izy ireo isika, fa mampisaintsaina ary miaraka mandalina amin'izy ireo, mizara fahalalàna, ampitiavana sy amam-panetsetena tokoa ny anaovana an'izany rehetra izany. Dia irina mba ho aminao ny zotom-po tahaka an'izany mba hahafahanao mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra, mba hahafahanao mitondra fanahy vaovao amin'ny Kristy ihany koa, mba ho namana ao anatin'ny firalahiana ny fahalalàn'Andriamanitra izy ireo. Mivavaka isika. Misaotra anao zay ray hoany amin'izany teninao izany, misaotra ihany koa izay mampianatra anay ny amin'ny tokony atao izay tsara indrindra amin'ireo namana izay mbola tsy mahalala anao. Mangataka amin'ny fanahinao masina izahay mba hampianatra anay bebe kokoa, fa na izahay izao aza mbola voafehitra ihany koa ny zavatra fantatray. Ampianaro izahay hanana fanetsetena, finiavana sy fitiavana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.